ahoana marina tena mila mijoro ny vahoaka malagasy raha mijery ny zava-misy sy ny toetra raha eto Madagasikara ankehitriny dia fanontaniana mipetraka avy hatrany ny hoe anao ahoana ny fiainan'ny malagasy raha mbola izao fitondrana izao no mitohy indray ao anatin'ny 5 taona manaraka ndao anao tombana vetivety isika raha ntaray marika azo farany dia 700 ny arikarena fahobe tamin'ny fotoana izay nitondrany filoha Marc Ravalomanana tonga ny fanonganam-panjakana napetraka ny Tete Zamita niena ho 300 izany tamin'ny taona 2014 rehefa tonga ny fifidianana dia tafakatra 500 indray izany tamin'ny fotoana izay nitondrany filoha Erajon Armampianina niditra indray i Andry Rajoelina taoriny ny fifidianana ny taona 2014 io fa miiba 700 io indray ny arikarena fahobe ankehitriny 300 io arikarena fahobe io tamin'izy nitondra ny Tete Zamita satria 700 izany no nialany filoha Marc Ravalomanana teo amin'ny fitondrana io miiba 700 izany ankehitriny satria 500 no napetraky ny fitondrana Erajon Armampianina izany hoe ireo taray marika ireo dia midika mazava fa ity fitondrana ity no fitondrana tsy mahay ninninina mihitsy ary isaky ny izy no mitondra firenena dia any-kady foana ny fiainan'ny malagasy talentany ny mampanantena talentany ny manao seho ivelany talentany ny manome ambiansa na fahafinaretana ao anatina fotoana vitsy satria izay mihitsy no efa niainany sy fahazarany hatramin'izay fa raha fampandrosoana hatramin'ilay tena masoandro ity kay vao hitadiavana mpiara-miasa tany Dubai izay mbola tsy fatabahoaka aloha ny takalon'io hatreto fa dia hoe raha fotsy be verilona ny malagasy ka miandry izay igadona ny sisa manjaka ny vahiny tompony mangatakatiny ny malagasy dia efa miomana indray izany ny ponina eny Meritry Atosika atoato efa ho tapitra ihany ty fitaom-piasana mbola aotra hatramin'izao ny sorodalana hitondrana ilay firenena inona no asa maika inona no tena lahara-pahamehana reny vohitra tsy misy jiro reny vohitra firenena tsy misy rano reny vohitra sy ambany vohitra mitaintaina amin'ny tsy fandriam-pahalemana dia hoy nisy olom-bavambahoaka hoe izao zao ianao raha mandeha tongotra de misy mibata raha mandeha moto veresiny zalahy amin'ny boiro raha mandeha busy misy mangary posy raha mandeha tomobile misy manakana raha mijanona ny an-trano misy mandrobo raha maty ianao mbola misy maka ny tolambala sao zany ianao sady matahotra ianao sady mitataina velona anao mitataina maty mitataina mbola tsisy ohatr'izany nandritry 1 taona tompo lasy tompo vazy marina mihitsy izay voalazan'izay izay tokoa ny tena fiainan'ny malagasy fa mba lahara-pamehan'ny fanjakana ve ny tandro sy ampandry fahalemana ny vahoaka amin'izany tsy misy afa-tsy fitazomana seza dia hitady voninahitra dia te ampiseho mafy fa miasa ilay fitondrana kanefa ny vahoaka ao amin'ny aza matinoana mitaintaina andro amanalina amin'ny tsy fandriam-pahalemana hatramin'izay nandraisan'io fahefana tsy nisy zava-banona mihitsy teto amin'ny firenena mikorondana ny fanabeazana fitokonana mandritry ny taona ady lava ny fandoavana karama arety mandringana mpamina ny sandoka tondra drano andiam-balaly ity efa mandrava indray any amin'ny faritra sasany kely sisa dia feno ny loza folo tsy hita amin'izao fitondrana izao mihitsy ny hoe gouverner se prévoir fa dia hoe mitondra fotsiny dia mitondra io filoam-pirenena lany tamin'ny doublon io ihany no nahavita sy nasany teny fa avadika ho fambolena Artemisia avokoa ny fambolem-bary rehetra eto Madagasikara vary ro taona vao miakatra olona toy izany ve dia andraindrayntsika tantsasy vahoaka malagasy fa hitondra fampandrosoana na ny zavatra eo amin'ny firenena hoentiny aza tsy hainy izany no mahatonga hoe aleo ny maniraka mpitandro filaminana manenjika ny filoha Marc Ravalomanana toy izay maniraka an'ireo hiary vahoaka ny azy dia ansezany aloha izay vao fiainam-bahoaka dia ho iatrany nisy olom-bavambahoaka hoe tsy hoe olona tsisy atao any président Ravalomanana ka nditsangatsangana ny Antsirabe na dia hoe misy mifananany arany fa hijery an'le vahoaka tena hoe farahidina mandry fa diralovana noho ny fitsiko ny mpitondra dia sakanana zay
atao ny antso hoan'ny olon-drehetra mitovy hevitra ka tsy manaiky tsony ny fitondram-panjakana Rajoelina andaotsika hivondrona anambatra hery ho fanavotam-pirenena. Rehefa miatsika dia tsy maintsy misy maratra fa ny ratrany tsy mitovy. Moramora nareo zay fotsiny. Fa raha tena zay ny tadiavinareo rehefa hoaka reo tsy adala. Fatany any amin'izany betsaka ny olona amizao. Fatany izy manamarina. Ka ny maramila dia anaovana antso eto. Mitodia aty amin'ny vahoaka amizay nareo manomboka zao. Polisy, zandary, miaramila aty amin'ny vahoaka nareo fa zana-bahoaka. Akoatra ampitany filaminana ny rafi-pitsarana rehetra mitodika aty amin'ny vahoaka amizay fa fotoana zao. Time is now, hozy president. Ka noho izany ianareo mpitsara zay tadiavin'olona atao fitaovana anagadra-gadrana zana-bahoaka tapitra iny apetraka ery fahalalam-pombo. Ianareo administrateur civil, préfet, lehibe ny district, tapitra koa zay ny fanaovan'olona fitaovana nareo miverena aty amin'ny vahoaka. Mbola tsy tara atsika fa mbola atsika renina ity fireneny ty. Marina mihitsy izany. Pindrana fahefana ny mpitondra. Ary raha izao zava-misy izao no mitohy dia tsy hitafy na tsy kilotintsony angamba ny zanaka manjafy aoriana kely eo. Mbola vao efatra taona aza toy izao ny fahantrana sy ny fahasahiranana dia maika ave fa hoe itoy eo indray izao. Akoho tsy naneno hatramin'izay efa lanin'ny kara hoy ny fomba fitenenana. Efa io no farafahaiza ny tondra firenena. Ary aza manantena mihoatra izao intsony ny vahoaka. Mandresikely ny barea dia iny aloha no ireareana. Rehefa resy dia tsy hita intsony. Maresy indray ny taranja rugby dia any indray aloha no andaniana vola. Dia ohatry izany foana ny tantanana ity firenena ity sy ny fiainam-bahoaka. Rehefa ny antso fikônando nasionaly moa ny filomarika Ravalomanana sy ny fanoherana dia niziriziry ny fitondrana fa tsy laram-pahamehana izany. Rariny be io valinteny io satria tonga dia seza no ao an-doha raha vao tahaka izany mantsy. Araky ny fijeriny fa tsy hoe masove samy tondra firenena ho any amin'ny tsaratsara ny fanatanterahana izany. Izany no antony doublon raha teo dia io fahefana io. Dia hoy ny filomarika Ravalomanana hoe fa ny fambolenany ka misy fehimpotoanany no anatin'ny taona ray ary. Zao tsika ao anatin'ny fitazana ny vokatra. Azonao zany. Dia mioty vokatra zao indrindra ny any Tsianaka, na ny Aloatra, na eto Antananarivo manodidina ny Ambatolampy, any Antsirabe. Zany hoe zao zany ny fararan'ny olona aloha. Dia arovana aloha ireo olon'ireo fa misy mangalatra ny varina eny an-tsaha. Arahana tsara zay hoe fambolena. Dia efa tonga ny volana septambra na oktobra any hoany amin'izay fotoana izay vao jerevana ireo tantsara eo manao an'ilay ohatra natao taloha hoe ahoana ny tokony atao mba hanampiana izy ireo. Fa raha izao no hoe fikônandoam-pirenena momba ny fambolena, mihina tsy atao koa ny fikônandoha momba ny fanabeazana fampianarana. Zay izao maika. Ohatra koa hoe ny fitsabonana ny olona misy any tokony mikôndoha aingana be. Io nge tsy ilaina fikônandoam-pirenena zany fambolena zany. Fa ampiana fotsiny tarajo ampy zay. Apetraka ny damina. Dia vita zay dia misy rano izy. Marina mihitsy izay voalazana izay. Ilaina ny fikônandoha nasionaly mba anarenana sy hitondrana tsaratsara kokoa ny fiainam-bahoaka. Tsy ny fambolena ihany no lahara-pahamehana ankehitriny fa ny fiainan'ny bahoaka rehetra mihitsy. Eny fa hatramin'ny diplomasia aza. Raha izao azy isika no mividy savony 700 ariary ny singana dia nao ahoana zany afaka 5 taona manaraka raha izao no mitohy. Fa ahoana mariny. Ahoana mariny.